Salama daholo eo andao raha horesantsika ny fanohan-kevitra izay nataony faniriso Herinevo tao mipejiny tao tamin'ity herinandro ity taoriany ilay olana nisy teny amin'ny universitény Votovorona tamin'ity herinandro ity. Nilaza moa faniriso Herinevo tamin'izany fa ninona ny lazaina dia crime ny fandratranana izay nahazo ny mpianatra teny Votovorona ary mendrika ho samborina sy gadraina any Tsiafahy izay nitifitra lacrymogène teo sy izay nanomeny baiko hoy hatrany ny faniriso Herinevo raha naneho ny heviny mahakasika ny zava-nisy. Izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tao matapatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampy-andrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Milony idirantsika amin'izay fanohan-kevitry ny faniriso Herinevo zay dia ndaolo fantarantsika iretsy vaovao vitsivitsy iretsy. No tanana amponjavonjomaika eny an-tanimora ilay lehilahy voarohorohy ho nisandoka andraikitra sy nisolokolona maromaro ho mahatafiditra mpiasam-panjakana eo anivon'ny ministerany asa vaventy na MTP miandry ny fitsarana azy amin'ny 7 aogositra ho avy izao ny tenany manoloana izay raharaha izay. Olona maromaro ny tonga tao amin'ny DRS ao anivon'ny MTP ny faha-enina ambin'ny 10 Jona 2024 ny taraina momba ny resaka fisolokiana fampidirana mpiasam-panjakana. Rehefa nanadiady ny avy ao amin'ny DRS dia fantatra fa misy lehilahy iray izay misandoka ho tompon'andraikitra ary milaza fa mahatafiditra mpiasa ao amin'ny MTP izay. Olona misy 12 no voasolokiny tamin'izany ka nitory ny ministera ka tratra ilay voarohorohy niaiky ny heloka nataony izy ary fantatra fa mampiasa karapanondro sandoka sady mitonona ho mpiasa eo anivon'ny MTP. Rehefa roboka ireo olona voavitany dia asainy mamorona antotan-taratasy ary asainy mandoa lelavola 4 sy iray tapitrisa ariary. Midika izany fa tsy kely lalina ny ratsy ka mila mailomailo hatrany. Efa miniseho amin'ny karazany maro ny fomba fisolokiana amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny resaky ny olany université indray fantatra tato ato zay fa nisedra olana ny mpianatry ny universitény Votovorona izay mitaky ny vatsim-pianaran'izy ireo izay tsy azo nandritra ny enim-bolana be izao. Milaza ny ministry ny fampianarana ambony izay misolo-toerana efa nametra-pialana fa mampandeha raharaha andriamatoa fidiny avo raha vokatra fa mampiahiahy ny saritsara-pitakiana ataony ireo mpianatra ireo. Nolazaina fa efa nivoaka manontolo ny tetobola saingy tsy maintsy misy fepetra samihafa. Anisan'izany ny tsy maintsy hanamarinana ny lisitra izay lazaina fa mampiahiahy ihany koa. Anatin'ny 4 volana no mandamina ny lisitra. Fanga moa misy fiovana isaky ny 3 volana ny lisitry ny mpianatra mianatra sy misitraka ny vatsim-pianarana. Io ny fanontaniana izay napetraky ny be sy ny maro sy ireo solotenan'ny mpianatra raha vantany vao nahino an'izay fanambarana izay nataon'ny ministra izay. Angatsy efa nilamina tamin'ny fiantohany taom-pianarana izany lisitra izany ary inona no niangana tamin'ny fandoavana ny 3 volana voalohany. Ho tonga amin'izao ve raha misy ny fahaiza mitantana hoy ireo mpianatra izay tsy faly manoloana an'izay fanehoan-kevitra izay. Mbola ao anatin'izay resaka olany université izay hatrany moa dia toy ny mahazatra naneho ny hevitra i faniriso Herinevo izay ao anatin'ny antoko-panositra ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao izay malagasy monina sy mipetraka any Frantsa moa ity faniriso Herinevo ity raha nilaza ny heviny manoloana ny zava-nitranga tany Votovorona tamin'ity herinandro ity. Ninona lazaina dia crime ny fandratrana izay nahazo ny mpianatra teny Votovorona ary mendrika ho samborina sy gadraina any Tsiafahy izay nitifitra lacrymogène sy izay nanome baiko. Meloka satria nahoana no any amin'ny lohan'ny mpianatra no miantefa ilay lacry
dikan'izany natsipy ambony fa tsy natao hanaparitaka fa natao handratranana ankitsipo volontairement araky ny fanehoan-kevitry ny faniriso Herinevo ny zavanitranga tena ny hamono faty mihitsy ve no tanjona ho isatrany ary ny olona manao fihetsika ka mahatonga faharatrana goavana dia meloka ary mila saziana mafy zanabahoaka ireo mpianatra nitaky ny zony ireo ary tomponantoka ny ministera mitantana an'izay resaka fianaran'ny mpianatra izay rehefa amin'ny zavatra fa ho ifaniriso Herinevo hatrany dia mahita vola fa rehefa handoa an'ireo izay vola tokony ho an'ny mpianatra dia tsy mahita tsy ny mpisolotenana ihany fa na ny teo aloha koa no tompon'andraikitra ary ministra ny vola ihany koa fa nahoana no tsy atao priorité foana ny borsa an'ny mpianatra maninona ny zandary sy ny miaramila tsy tsahanareo atao tapaka enim-bolana ny andamin'ny tehany ary nanaraotra ihany koa moa faniriso Herinevo amin'ny mahampanohitra azy zay dia nanentana ny voaka malagasy raha mbola hamela an'izao zavatra miseho tahaka an'izao ary na afaka 5 taona manaraka dia vao maika ho pira noho izao ny zavatra raha tsy misy ny fandraisana fepetra amin'izao zava-misy ankehitriny izao ho iatrany faniriso Herinevo tsy hoe mila mpitarika zany fa mba mahaiza maniratena manoloana ny tsirariny mila fahatongavan-tsaina koa fa tsy hoe kazao izay moa ny fanehoan-kevitry ny faniriso Herinevo araky ny fahitan'ny zava-misy ekena fa tena mampalahelo ny zava-misy manoloana anireo mpianatra izay tsy mahazo vatsim-pianarana ao anatin'ny enim-bolana be izao ary tsy vitsy amin'ireo mpianatra no tena miaina amin'izany resaka vatsim-pianarana izany satria ny ray aman-dreny sahirana ary tsy mahavita manampitsony amin'izay fianaran'ny zaza te hianatra izay fa noho ny zaza te hianatra dia miezaka milofo sy miafy ary miezaka miaina amin'izay vatsim-pianarana kely izay eny ekeko fa tena mafy izay fitakiana ataon'ireo mpianatra izay tsy natananarivo renivohitra ihany nefa ny matetika tratran'izay olany vatsim-pianarana izay fa ny mpianatry ny université mpanjakana manerina nosy dia matetika mitaraina foana amin'izay resaka vatsim-pianarana izay ka eo indrindra ny mahatonga ny be sy ny maro metra-panontaniana amin'ilay hoe oviana ihany mba tena ho vaovah tanteraka an'ity resaka olany vatsim-pianarana ity no misy an'izao fitokonana lava izao isan-taona amin'izay fitakiana vatsim-pianarana sy ny maro hafa izay tena tsy hitam-baholana mihitsy ve izay resaka vatsim-pianarana izay sa ahoana ny tena marina amin'ity resaka vatsim-pianarana ity raha toa mantsy hanahirana ihany ity fandaovana vatsim-pianarana ity dia tokony tedavambaholana hafa amin'izay mba ho fisorohana an'izao fitakiana lava ataon'ny mpianatra amin'ny resaka vatsim-pianarana izao rehefa tsy ho voaloha ihany dia ataovy tahaka anirony université tsy miankina irony amin'ilay hoe tsisy vatsim-pianarana dia amin'izay mantsy tsisy ankitakitak tsony izay moa no masaka azonaroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka n'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tamatavata gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa